Aleluia, amen. Dia hivavaka ny tenin'Andriamanitra antsika. Ry Andriamanitra tsara any amin'ny avo indrindra ho Andriamanitra tompo ianao mpanjaka, Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, Andriamanitra ihany koa ianao tompon'ny teny, mitenena amin'ny mpiaino tsirairay avy, manomboka aty amin'ny tenako, Jesosy ao mitenena ianao fa voninkainonao izay, aoka za tsy za no hita fa ianao tompo. Halleluja, amen. Resintsika ny Jakoba toko faharoa, Jakoba toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Jakoba toko faharoa, andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Vakiko ny teny: ry rahalako, aoka tsy asiana fizahan-tavan'olona ny finoanareo ny tompontsika dia Jesosy Kristy, tompon'ny voninahitra. Fa raha misy olona miditra eo amin'ny sinagoganareo misy peratra volamena mirakitra amin'ny tanany sady miakanjo tsara, ary mba miditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy, koa mijery ilay miakanjo tsara ianareo ka manao hoe mipetra eto amin'ny fitoerana aloha ianao, ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe mitoera eroa ianao, na mipetra etsy amin'ny fitoeran-tongotro. Moa tsy miangatra va ianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevin-dratsy, mihainoa ry rahalahy malalako. Tsy efa nofidian'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazainy omena izay tia azy. Aleluia. Fa ianareo efa nanala baraka ny malahelo, moa tsy ny mpanan-karena va no mampahory ianareo? Ary tsy izy va no mitarika anareo eo amin'ny fitsarana? Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsoana anareo? Kanefa raha mankatoy ilay didy ambony indrindra ianareo, araka ny soratra masina hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao, dia manao tsara ianareo. Fa raha mizaha tavan'olona kosa ianareo, dia manota ka helohy ny lalàna ho mpanota. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin'ny iray loha dia meloka amin'izy rehetra. Fa ilay manao hoe aza mijangajanga no nanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany, dia mpandika ny lalàna ianao. Aoka ianareo hiteny sy ianao araka izay mamendrika anareo izay olona ho tsarainy lalàna fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjara izay tsy mamindra fo, ary ny famindram-po kosa dia faly fa tsy mba matahotra ny fitsarana. Inona moa no soa azo ry rahalako? Raha misy milaza fa manam-pinoana izy nefa tsy manana asa, ny finoana va mahavonjy azy? Raha misy rahalahy nanabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan'andro, tohizako, ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa mivokisa kanefa tsy omenareo izay azy tsinona izay tandrifiny ho an'ny tenany. Inona moa no soa azo amin'izany? Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa dia maty mihitsy. Fa angamba hisy ianao hoe ianao manam-pinoana ary izaho manana asa. Aseho amiko tsy amin'ny asa ny finoanao, ary izaho kosa aneho aminao ny finoako amin'ny asako. Ianao manao fa iray ihany no Andriamanitra, koa tsara izany ataonao izany. Ny demonia koa mba mino izany ka dia mangovitra. Moa tsy fantatrao va ry olom-poana fa tsy vanina ny finoana tsy misy asa? Tsy no hamarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany any saka zanany teo ambony alitara? Hitanao fa niara niasa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahana tamin'ny asa. Ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra
ka ny sainao fahamarinana izany. Ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Alleluia. Amen. Najanoko hatramin'ny 7:20 ny tenin'Andriamanitra somary lavalava. Alleluia. Fa na dia lava ary mahatsara antsika. Jakoba 2:2-7. Amen. Ny thème-ny tenin'Andriamanitra izay meny tompo antsika dia ny finoana, momba ny finoana. Maro angamba ny mahalala hoe ny finoanao no mahavoavonjy anao, ny finoanao no mahavoavonjy anao. Halleluia. Marina fa mahavoavonjy antsika ny finoana raha tena mino tsika an'Andriamanitra. Halleluia. Raha tena mino tsika fa Jesosy mahavonjy, tena mino tsika fa Jesosy tokoa no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Raha tena mino tsika, halleluia, dia ahitany voninahitra. Nefa izay finoana dia avy amin'ny teny hoe mino. Halleluia. Ny finoana avy amin'ny teny hoe mino. Hoentiko ny fanazavana amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny 1 eto hoe: ry rahalako, aoka tsy asiana fizahan-tavan'olona ny finoanareo ny tompontsika Jesosy Kristy, tompon'ny voninahitra. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ry rahalako na rahavavy dia aoka tsy asiana fizahan-tavan'olona. Aoka zany tsisy fizahan-tavan'olona mifanarahantsika an' Jesosy. Amen. Mazava ny tenin'Andriamanitra mitiditra hoe ny tsy mahamety ny fizahan-tavan'olona. Raha antsika misy fizahan-tavan'olona mifanarahantsika an' Jesosy, dikan'izay ianao mbola tsy mampiatra an'ilay finoana. Ny finoana tsisy resaka manan-karena, tsisy resaka mahantra. Ny finoana dia miankina aminao, miankina amin'ny fankatoavanao ny teny. Alohan'ny hitondrako an'io fanazavana io, fantatsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 10:17. Amen. Dia avy eo tsika mitondra ny fanazavana azo antsika azy. Alleluia. Romanina 10:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Atomboko manomboka amin'ny 10:40 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny teny soa mahafaly, fa hoy Isaia: Tompo, iza no nino ny teny nampitondraina anay? Koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Alleluia. Izy eto hoe iza hoy izy Isaia mpaminana miteny eto. Isaia izay ny ran'Andriamanitra ihany koa, mpaminan'Andriamanitra. Iza hoy izy, nefa tsy izy rehetra izy nanaiky ny teny soa mahafaly. Tsy ny olona rehetra manaiky an'io tenin'Andriamanitra io. Tsy ny olona rehetra mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Tsy ny olona rehetra manao pratika ny tenin'Andriamanitra. Amen. Zay nahatonga ny Isaia mpaminana ny teny eto hoe Isaia ny teneny eo any amin'ny Isaia 7:15 zay ngamba teneny eto. Entre parenthèse io dia lazainy ihany koa ato amin'ity Romanina. Nefa tsy izy rehetra izy nanaiky ny teny soa mahafaly. Ny teny soa mahafaly dia ny tenin'Andriamanitra. Zay ilay teny soa mahafaly. Fa hoy Isaia, Tompo, Isaia zany teny eto: iza no nino ny teny nampitondraina anay? Nanontany zany izy eto: iza no mino? Le teny toriana, ny teny enontsika, ny teny zaraina, iza no mino? Le ny témoignage fizarana, iza no mino? Tsy ny olona rehetra mandray an'ireny. Tsy ny olona rehetra, ary ny olona izay mihitsy ataon'ny Tompo hoe tsy ny olona rehetra anaiky atsika. Tsy ny olona rehetra raha hitorianao ka raha tsy mino dia hoe ho tezitra anao. Tsia, anazy sy Jesosy zay mandray, izy tsara tsy mandray. Amen. Dia avy eo izy miteny rehefa avy amin'io hoe iza no nino. Avy rehefa avy miteny io zany izy hoe iza no nanaiky ny teny soa mahafaly. Dia amin'ny 17 amin'izay izy miteny hoe koa ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Io finoantsika raha tsy mihaino toriteny tsika, tsy mihaino tenin'Andriamanitra tsika, tsy mamaky baiboly tsika, tsy mitombo ny finoantsika, tsy miasa ilay finoana ao anatintsika. Amen.
Fa raha ohatra ka ianao te handeha araka ny finoana dia miara-miasa amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Halleluja. Satria ataonao ahoana ny mino nefa ianao tsy manaiky an'ilay teny? Tsy possible zany. Fa mila ianao mino an'Andriamanitra ianao sady manaiky ny teniny. Halleluja. Koa ny finoana izy dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy. Io tenin'Andriamanitra ty teny ty zany dia avy amin'ny tenin'i Jesosy. Jesosy mihitsy miteny amintsika. Dia izay dia olona mino amin'izay zany, ny olona mandray an'ilay teny amin'izay zany ka mino, mandray an'ilay teny izy heno ilay toriteny, dia henoiny, tena marina tokoa zany. Tena marina tokoa zany. Zay mahatonga ohatra hoe raha mitady fanasitranana anao raha tsy amin'ny finoana dia sitra ianao raha tsy raisinao amin'ny finoana izy. Izay midika fa le vavaka tenin'Andriamanitra inoantsika io, raha tsy raisitsika izy ka tsy ampiaritsika dia zava-poana zany, tsy mandaitra. Fa le izy mila mino anao, ianao le tenin'Andriamanitra. Zay tokoa hoy izy ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe, tenin'Andriamanitra ohatra milaza hoe ho sitrana ianao raha ho sitrana ianao na hoe ho velona ianao raha tena hoe mino an'Andriamanitra. Ohatra hoe maheno izay toriteny izay ianao dia tena raisinao, ohatra hoe anatin'ny tsy fahasalamana ianao, mitsangana ianao dia miteny ianao, Jesosy raisiko ampinoana zany teninao zany fa ho sitranao, raisiko ampinoana zany teninao zany fa ho velonao. Amen. Amin'izay fotoana izay mandaitra le teny eo, mandaitra le teny satria niraisinao tamin'ny finoana dia mahazo fanasitranana. Zay mahatonga ny olona mahazo fanasitranana. Ary raha ohatra ka hivavaka olona anao dia tsy maintsy, hitantsika Jaona sy Petera raha tao amin'ny asan'ny apôstôly, toko 7 ilay nampitsanganana ny tsara endrika nalemy, dia niteny izy hoe ina ilay teny ao tsy tadidiko, fa niteny izy hoe mino, zay aloha voalohany indrindra, mila mino ianao amin'ny finoana andraisanao an' Jesosy. Izay vao manan-kery ilay tenin'Andriamanitra. Fa maro be ihany koa zany mihaino ny tenin'Andriamanitra dia eny ilay izy, fa mihaino izy dia ekeny ilay izy fa tsy raisiny amin'ny finoana. Amen. Dia amin'izay fotoana izay zava-poana ilay tenin'Andriamanitra izay henointsika zany, tsy mandaitra. Amen. Zakaiosy raha niditra tao an-tranon'i Jesosy, inona ny tonga tao an-trano ilay famonjena? Satria izy tonga dia nino an'Andriamanitra, nino an' Jesosy fa izy ilay mpamonjy mpanafaka. Amin'ity trano ity izy tonga amin'ity trano ity izy Jesosy ny famonjena. Voavonjy izy satria izy nanaiky dia nanara ny zavatra rehetra, naverina ny zavatra olona izay nalainy. Izay ilay hoe mino ianao amin'izay fotoana izay satria arahinao asa ilay finoana. Ho avy amin'izay tenin'Andriamanitra izay tsika, atao amin'ny verina atao amin'ny Jakoba amin'izay tsika toko 2. Naoka tsy asiana fizahantavanolona ny finoanareo ny tompontsika. Izany hoe tsika rehefa mino an' Jesosy tokony tsy hisy fizahantavan'olona. Olona mino an' Jesosy zany dia ny sitrapon'i Jesosy no ataonao fa tsy ny sitrapon'olona. Dia tohizako, anoho ny finoanareo ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompon'ny voninahitra. Fa raha misy olona miditra eo amin'ny sinagoganareo misy peratra volamena amin'ny rantsan-tanany sady miakanjo tsara, ary mba miditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy, koa mijery miakanjo tsara ianao ka manao hoe mipetra eto amin'ny fitoerana aloha ianao, ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe mitoera eroa ianao na mipetra etsy amin'ny fitoeran-tongotro. Moa tsy miangatra va ianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevidratsy? Alleluja. Amin'i Jesosy tsy manahaka antsika amin'izao tontolo izao ny amin'ny ara-panahy, tsy amin'ny ara-nofo. Amen. Ary ity zavatra ity tafiditra hatrany am-piangonana. Amen. Matoa zavatra rehetrarehetra voalaza amin'io baiboly io dia zavatra hiainantsika daholo io. Izay mahatonga antsika hoe ilay baiboly tena hoe ny olona vao mandray an'i Jesosy dia asain'ny tompo mamaky ny tenin'Andriamanitra, mamaky an'io dia izay rehetra fiainanao ao daholo. Amen. Amin'io tenin'Andriamanitra io. Alleluja. Ary izy vao mikasika olona ny tombo, mikasika olona dia normalement voalohany indrindra dia tokony tenin'Andriamanitra no manaitra anao.
tenin'Andriamanitra satria io no manova-tsika. Tadidiko tsara tamin'izao natsono-tompo dia mamaky tenin'Andriamanitra foana tena hoe mangetaheta te hamaky tenin'Andriamanitra, te hamaky tenin'Andriamanitra. Be dia be ny zavatra voaraiko tao. Halleluia. Dia tahaka an'izay aorian'izay koa izany entiny tamin'ny témoignage. Amen. Amin'iny koa izany tompo mikasika anao koa izy anatin'iny, anatin'ilay témoignage. Halleluia. Fijoroana vavolombelona zany. Dia fa raha misy ozy olona miditra eo amin'ny sinagoganao misy peratra volamena mirantsatsansy sady miakanjo tsara ary mba miditra koa izay malahelo miakanjo ratsy. Dia ny zava-misy zany amin'ny fiangonana rehefa eto tsy hoe manaratsy olona fa zava-misy zavatra zany. Misy ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mahita olona miditra ao amin'ny fiangonana ka hitany tsaratsara, hitany metimety. Amen. Dia matetika omena plasy aloha, tsy ratsy le izy, amena plasy aloha. Dia raha misy olona tsotsotra dia ohatrany hoe fidina hipetraka, amena plasy any afara. Amen. Ny amin'Andriamanitra tsisy fizahan-tavan'olona. Amin'Andriamanitra tsisy fizahan-tavan'olona, na manan-karena na mahantra n'iza. Dia ny important amin'i Jesosy dia le fanahin'olona ho vovonjy. Le fanahy ho vovonjy. Halleluia. Tsy mijery ny hoe ianao manan-karena, ianao mahantra, ny hoe hiditra amin'ny lanitra, na hoe ianao ny tena tsara, na hoe ity hampidi-bola amin'ny fiangonana. Matetika an'izay ny zava-misy. Amen. Ka lasa le manan-karena anao tao eo aloha satria mahita le hatsarany anao, voajerenao fotsiny. Misy mpanompon'Andriamanitra ohatry izany. Jereny fotsiny le olona hoe dia manao peratra izy, manao talon, manao kiraro tsara tarehy, avec tôbily ohatra misy olona avy any nitondra azy niditra am-piangonana zany dia mitondra tôbily izy dia falifaly pasteur satria mety hoe tia apiditra vola ato amin'ny fiangonana. Zava-misy zany zavatra zany. Amen. Dia eo amin'izay zany dia na tsy izay ihany koa fa misy koa ohatra olona vao miditra ao amin'ny fiangonana. Marina fa antsika zany voalohany indrindra raha mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy hatoninao le olona, hampalalanao, hazavahanao sy ny sisa. Fa misy kosa nefa tsy izay, fa misy dia tena hoe zavatra hafa no tanjon'ny mpanompon'Andriamanitra ohatra. Manakaiky an'iny olona iny izy dia ny hitady vola ohatra, dia tsy fantany akory ny ara-panan'ilay olona, tsy fantany akory hoe manao ahoana hitondra hoe azo antoka ve le fanan'ilay olona, sao dia hitondra zavatra hafa amin'ny fiangonana hoe fikorontanana na hitondra disadisa. Amen. Dia matetika zany zay hoe le mpanompon'Andriamanitra miantehitra amin'iny. Amen. Dia iny no antoniny voalohany akekeziny. Amen. Dia le hafa sahalan'ny hoe ataony ary ambiambin-javatra ohatra. Amen. Ny amin'i Jesosy zany tsy tahaka an'izay. Ny amin'i Jesosy tsisy fizahan-tavan'olona. Misy ihany koa zany ao anatin'izay ihany koa ohatra hoe manome fahafolo-karena. Matetika le olona manome vola dia iny indray koa ny akakeziny mitovy amin'ny manan-karena ihany manko tsika eto zany miteny le hoe fizahan-tavan'olona. Dia lasa le mpanompon'Andriamanitra manakaiky an'ilo izy satria hitany hoe manome vola foana. Tahiny ianao, tsy adinin'Andriamanitra. Marina fa ny mpanompon'Andriamanitra atao hanome tsodrano antsika izy. Hanome tsodrano, atao hanome tsodrano antsika ny mpanompon'Andriamanitra. Ary tena raha tena mpanompon'Andriamanitra avy amin'ny Jesosy izy dia iny teny lazainy dia tanteraka amin'ny fiainantsika. Halleluia. Ka ao anatin'izay zany dia le olona manome fahafolo-karena ohatra, ny olona tena hoe hitanao mikarakara manome sakafo am-piangonana dia iny no indraindray ny mpanompon'Andriamanitra ohatra. Matetika zay ny fijerintsika. Zay ny fijerintsika maha-olombelona. Amen. Tsy ratsy le olona ohatra ka izy manao an'izay zavatra zay. Fa ny fontsika mila tandremana. Ny fijerintsika mila tandremana. Satria raha vao misy fijery miangatra, raha vao misy fijery manavakavaka dia tsy akasitran'Andriamanitra zany. Amen. Zay le hoe fizahan-tavan'olona, lasa mizahan-tavan'olona ianao amin'izay fotoana zay. Ianao nefa mpanompon'Andriamanitra atao ho tia hijery hoe hiray rehetrarehetra izay miangonao, hiray
tianao daholo ny ao, na izy manahoana na izy manahoana na inona amin'ny plasy misy azy. Amen. Na izy tsy manana, na izy tsy mahavoalofafoloka, na tsy manao fahafolokarena izy, na inona ny ataony, atao tiavinao ho iray daholo ny tianao daholo zany ao anatin'ny fonao hitan'i Jesosy hoe tianao reo ondry zay omeny Jesosy anao reo. Amen. Alleluia. Ka izay zany tsy mety, izay fizahan-tavan'olona ohatra zay hoe tia ambonimbony plasy de hajaina le olona hoe manaja ny olona tsika rehetrarehetra, fa le mizaha mitsy tavan'olona ianao atokanao mitsy hoe tia mahavitavita kokoa de atokako ianona tena hita hoe mahavita ao am-piangonana, ianona tena hita hoe zao de aleo izy tena mena plasy tsaratsara aloha ianona ohatra tsy ohatran'izany ny fanompoantsika an' Jesosy no mifidy no mametraka ny olona, ny mpitarika, ny mpitondra rehetrarehetra amin'ny asan'Andriamanitra, fikarakarana ao amin'ny asan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Jesosy no manendry. Halleluia. Fa raha vao misy fizahan-tavan'olona hoe satria izy fianakaviako, satria izy amin'ny plasy fianakaviako misy azy satria izy olona mahavita fahafolokarena de aleo plasy ny atao. Marobe ny ohatran'izany amin'ny asan'Andriamanitra, tsy ohatran'izany. Halleluia. Satria izy tena mahay miteny, satria izy tena sahisahy miteny de aleo izy atao plasina plasiny atao olona mpanentana, de izy koa hita tena mahay mihira de plasiny ao amin'ny choral. Hita izy fa tsaratsara, mendrimendrika, lavalava ohatra. Halleluia. Maro be zavatra mitranga am-piangonana. Amen. Io olona io mety olona tena hitanao hoe mahay manentana izy nefa tsy fantatrao ny ara-panahy io olona io. Mila manontany an' Jesosy foana. Halleluia. Tsy izay tiatsika, izay tiako zao mpanompon'Andriamanitra no manendry an'ilay olona, azafady faraka ny ten'Andriamanitra eto no azavaiko ilay izy. Tsy hoe le tianao le maha-olombelona anao no ataonao, non. Mety olona ry, mety olona mpamafa tokotany ary, mety olona mpamafa trano no fidin' Jesosy ho mpanentana. Enao nefa nifidy olona satria le olona manome fahafolokarena matetika. Tsy izay mihitsy. Amen. Tsy izay mihitsy no avy hoe no anaovan'ny asan'Andriamanitra iandaminana ny tranon'Andriamanitra, fa mandeha araka ny programan'Andriamanitra. Hitantsika ny mpianatra niala ny Jodasy efa maty satria nivadika namadika an' Jesosy izy, de nisy mpianatra nisolo azy, san'apôstôly toko fahafiry anga izy, de rehefa zareo hisolo any mpianatra iny nangataka amin'i Jesosy izy reo, iza no tianao hisolo ny toeran'i Jodasy Jesosy? Nifady hanina sy nangataka amin'ny tompo izy reo, tsy fidifidina fotsiny hoe izay tiako. Izay le fizahan-tavan'olona, tsy tahaka ny maha-olombelona tsika ny asan'Andriamanitra, maha-Andriamanitra tsy tahaka n'izay tiatsika atao io, tsy izay tiatsika hoe ty mety amiko, ty tsaratsara amiko. Amen. Halleluia. Fa hoy izy ireo, koa mijery ilay miakanjo tsara ianareo ka manao hoe mipetraha eto amin'ny fitoerana aloha ianao, ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe mitoera eroa ianao, na mipetraha etsy amin'ny fitoeran-tongotra, zay mihitsy. Satria manamanina ao de mena toerana plasy ambonimbony, mena plasy ao amin'ny mena asa ao amin'ny asa fiangonana. Be dia be mihitsy ohatra zany. Satria ity manana izy ohatra hoe député izy nefa mivavaka amin'ny fiangonana foana ohatra izy député, da fa metsika plasy izy ampitam-bola de mety ho maro ny vola omeny amin'izay. Hitantsika le calcul ny fisainan'olombelona, tsy ohatran'izany fisainan'Andriamanitra. Amen. Tsy ohatran'izany. De le mpamafa, le olona ohatra tsotsotra ianao mpamafa trano, ianao mpanasa vilia, izay le fizahan-tavan'olona tafiditra any am-piangonana. Amen. Tafiditra any am-piangonana fizahan-tavan'olona. Halleluia. Tsy akasitran'Andriamanitra satria tsy ohatran'izany mihitsy ny amin'i Jesosy. Halleluia. Jesosy no mifidy, Jesosy no mifidy an'le olona hoe ity, mangataka amin'i Jesosy le mpanompon'Andriamanitra, miditra mihitsy izy an-retraite na ohatra hoe mitokana hoe iza Jesosy ny sitraponao anao an'ity asa ty. Tsy maintsy zay no ataony mpitarika. Amen. Ny mpanompon'Andriamanitra tsy maintsy manontany an'ny tompo aloha zay rehetra apetraka, fa raha tsy zay
raha vao io tsy herinao fotsiny ametranao le olona mikorotana le zavatra ao satria tsy avy amin'Andriamanitra le olona napetranao teo. Halleluja. Mila miverina antsika amin'ny fampianarana voalohany. Mila miverina antsika amin'izany. Amen. Amen. Halleluja. Tsy vitany any am-piangonana ny verina moa dia efa tsy tenena intsony raha fiainana andavanandro. Zany dia efa be dia be ny fizahan-tavan'olona. Na miasa fotsiny dia jerena fotsiny amin'izao fiainan'izao raha jerenao fotsiny no miasa hoe directeur le olona dia le olona akaikiny eo olo fianakaviana akaikiny anazy daholo. Maloto le tany feno kolikoly, hatrany am-piangonana miditra ny kolikoly, hatrany am-piangonana miditra ny kolikoly. Halleluja. Nefa ny ten'Andriamanitra milaza hoe ny aran'ny fahatezeran'Andriamanitra, kapok'Andriamanitra dia voalohany indrindra am-piangonana ny dirany voalohany. Vanandro farany tsika zao, vanandro tsika zao dia fampitandreman'Andriamanitra ny fiangonana. Fiangonana izaniza na mpanompon'Andriamanitra, ninona andraikitra misy ianao, na kristiana ianao, ninona plasy misy ianao, ka tsika tahotra an' Jesosy. Amen. Satria tsika mpiangonana no kapohana voalohany, tsika ao amin'ny fiangonana no iharan'ny fahatezeran'Andriamanitra voalohany. Ao amin'ny Petera vakio, Petera voalohany makianao Petera kelikely foi fotsiny io ten'Andriamanitra io, Petera voalohany, Petera faharoa, fa ho hitanao ao izay teny izay. Amin'ny fiangonana ny kapohan'Andriamanitra hiaran'ny fahatezerany. Vita izay satria izy hampiakatra ny fiangonana dia ny fiangonana aloha no hamasinina. Hamasinan'Andriamanitra ny fiangonana dia tsy maintsy mandalo mandalo hoe izay hoe fampitandremana izay izy hiomanan'ny fiangonana. Dia izay naharitra izay nandeha amin'ny fahamarinana hiakatra. Aorian'izay Andriamanitra Jesosy vao mikapoka n'izao tontolo izao. Zay le tribulation, fito taona. Zay le hoe fijaliana aorian'ny fampakarana fiangonana. Eo Andriamanitra no mikapoka no mandefa ny fahatezerany amin'izao tontolo izao. Fa voalohany indrindra amin'izao dia ny fiangonana. Areny ny fiangonana amin'izao, miteny Jesosy amin'izao fiangonana, miteny Jesosy amin'ny fiangonana amin'izao. Izay mihaino, izay manatsofina izy aoka ian'izay lazainy fanaraka ny teninao amin'ny Apokalipsy. Izay tsy mihaino moa anazy sy Jesosy. Halleluja. Amen. Ny ivelany moa dia efa tsy tenena intsony. Ao izay hoe amin'ny resaka asa. Raha ianao olona directeur amin'ny plasy misy ianao, tsy haiko ina amin'ny plasy misy ianao. Ialao le fizahan-tavan'olona. Fianakaviako ihany no ampidiriko ato. Olona manome vola anahy ihany no ampidiriko ato. Olona manao an'izao ihany no ampidiriko ato. Olona ataoko sipako ihany no ampidiriko ato. Mila miala amin'izany tsika. Amen. Ohatra ka ianao mbola tsy nandray an'izao be dia be ianao ohatran'izany. Tsy maintsy miaraka aminy aloha le olona vao ataony sekretera. Maloto le tany. Halleluja. Maloto. Zay ny ivelan'ny fiangonana zay, nay moa fa tsy tenenina intsony. Misy ary fianakaviana. Amen. Ary zava-misy hitan'ny masoko zany, fantatro zany. Amen. Hoe hitany ohatra hoe fianakaviana ka hitany malotoloto, tsy fianakaviako. Menatra izy teny hoe tsy fianakaviako, menatra izy na manoro ny papany sy mamany satria ohatra hoe ratsiratsy ny papany sy mamany, menatra ipresente amin'olona hoe papako sy mamako io. Menatra ipresente amin'olona io cousinko, io cousineko. Menatra ipresente amin'olona io havako. Fa rehefa misy olona tsaratsara mitondra tôbila tonga aminazy eo, na olona manao kanjo tsara be na tsara tarehy avy nanao makiazy sy ny sisa miditra ny trano, io cousinako io. C'est grave. Marina. Ilay bebatsika ilay toetrany mandaingana ianao amin'izay hoe havanao nefa io tsy tenenao havanao. Amin'Andriamanitra tsisy fizahan-tavan'olona na izy inona na mpamafatokontany na asan'io olona io na olona mpanadio azafady amin'ny toilette, io olona azafady amin'ny fomba fiteny. Rehefa fianakavianao tsy azonao lavina eo anatrehan'olona. Tsy azonao lavina. Lavinao ilay izy anatrehan'olombelona, lavin'Andriamanitra koa ianao anatrehany. Amen. Zay le fizahan-tavan'olona hatrany ivelany miditra hatrany am-piangonana. Halleluja. Moa tsy miangatra va ianareo amin'izany ka efa mpitsara manankevi-dratsy. Mpitsara manankevi-dratsy. Halleluja. Fa rehefa hitanao tsaratsara io izay mpitondratondra cadeau aminao, mety sahirana io olona io, mety tsy manana io olona io. Tsika tsy natao hanavakavaka. Noharian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra io. Hatramin'ny biby aby nohariny. Tsika nohariny. Halleluja.
tsika no manavakavaka hoe ty tsy tiako ty alako ty zao. Am Jesosy tiany daholo Jesosy daholo ny olombelona rehetra fa ny olona no tsy mety manantona an Jesosy. Mianory rahalahy malalako tsy efa nofidian'Andriamanitra va ny malahelo am'izao fiainana zao mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nola zay nomena zay ty azy. Amen. Misy olona io mety ijerenao tsotsotra izy fa ny finoany an Jesosy. Amen. Hoy zanao hoe plasiny eo olona ambanimbany ery tsy de metsika am resaka fiangonana ndray teneny koa eto. Olona tsy zavatra fantany io nefa tsy fantatrao le fiainany mitokana miaraka amin'ny Jesosy ao. Tsy fantatrao ny finoany nefa. Halleluja. Hitatsika le mpanan-karena sy Lazarosy. Lazarosy izay nataony tsinitsinina ndelany ny alika ny lelaka ny ferana. Zany mitsy le fiainan'olombelona kehitriny. C'est trop, c'est grave. Ny alika no mandeha milelaka ny ferana. Iza nefa manana mihina ariny le sakafo. Atsika kehitriny manarinary sakafo. Amen. De izy hoe tsy efa nofidian'Andriamanitra va ny malahelo. Hitatsika ihany koa tantara manan-karena anankiray niazakazaka nanontany Jesosy hoe mpampianatra tsara inona no ataoko andovako ny fiainanao mandrakizay? Na mpanan-karena mandeha miazakazaka manontany Jesosy hoe inona no ataoko andovako ny fiainana mandrakizay? Nefa ny olona miazakazaka makany am-piangonana mitady harena. Jesosy. Miazakazaka makany am-piangonana mitady vola tsy sisa. Fitahina nahazo vola, fitahina hita vola be, nahazo asa be, fitahina. Tsy ahoan'ny devoliana zany fitahina azonao harena zany. Tsy problema ny devoly mihitsy io, izy aza manomenao harena. Fa ny problema ny Satana le fananao mihitsy no captureny, le fananao mihitsy no tianao haloto mba tsy hafanao hiditra ny lanitra. Zay ny tanjon'ny devoly. Na hanan-karena anao tsy ahoan'inona. Afaka omena harena anao. Ataony manan-karena anao nefa tsy manana fiaina fibebahana. Ataony manan-karena nefa tsy manana fiaina fifandraisana amin'ny Jesosy. Ny tanjony anao tsy hiditra ny lanitra. Halleluja. Ka ny fiangonana miazakazaka amin'ny harena zao. Premièrement aloha ny saliny liara-pananao voalohany indrindra. Liara-pananao. Hanao zay miheno zao video zao liara-panahy voalohany indrindra. Halleluja. Tena mampalahelo mivadika le fitoriana filazantsara kehitriny. Zay tsaratsara ihany eo am-piangonana, zay manambola ihany, zay mahavitavita ihany, zay tsy haiko tsony hoe ahoana so. Halleluja. De toriana amizay le vola, resaka vola, fitahina vola. Halleluja. Fa le olona tsy fantatrao le olona torianao vola, fitahinao tahina anao fa manome vola be nefa le olona ao anatin'ny lainga. Nefa le olona anatin'ny fijangajangana. Fitahina avy aiza zany, tsy avy amin'ny Jesosy zany, avy amin'ny Satana. Avy amin'ny Satana. Ny olona tsy manana fiainana fibebahana. De olona mahahantrana zany de sahirana amin'ny tany Jesosy. Zay tena tsy manana. Na ny atao fahaforokarenao anao na nomezanao Jesosy mbaka nitomany isan'andro amanalina ao an-tokantrano ao. Amen. Mpanompon'Andriamanitra tsy mijery an'izany. Halleluja. Mila mitandrina antsika tsy hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra. Amen. Hiara-ny fahatezeran'Andriamanitra satria maro manana ankehitriny. Ary misy ihany koa de manao de tena manao fanomezanao ny mahantra ny sahirana ka mboty. Ilaina zany. Manao an'izany tsika voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao zany. Tsy mandany zany. Amen. Mahita olona mahantra eny tsika manome. Amen. Fa moa ve tsika? Fa moa ve le olona, le ondry tarintsika? Mba tena hoe hitanao hoe manao ahoana ny ara-panahiny. Azonao antoka. Misy mpanompon'Andriamanitra fantany mihitsy le ondry tariny ao ohatra ao anatin'ny lainga, anaty fijangajangana, ao anatin'ny fisotroana toka, nefa tsy sahany miteny. Aiza le finoatsika? Zay le tenen'ny ten'Andriamanitra. Aiza le finoatsika? Amen. Ny mpianatra nandray ny baton, nandray efa lasa Mosesy, lasa Joshua, lasa Gideon, lasa rehetrarehetra ny ran'Andriamanitra reo. De napetraky le nomenan'ny Petera.
Petera nyteneny hoe eto ty ambony vatolampy ty izy nandrenako ny fiangonana ohatray ngamba izy ny ten'Andriamanitra dika zay naorina le fiangonana le mpianatra nandeha jereo ny lalan'ny mpianatra zay nanorina ny fiangonana aiza izy ankehitriny aiza ny fiangonana ankehitriny maty ara-panahy ny fiangonana ankehitriny mahantra ara-panahy ny fiangonana ankehitriny raha resaka ara-bola sisa tena mandroso io le fiangonana Laodikia ao amin'ny Apocalypse fa le ara-panahy mahantra ny fiangonana mahantra alleluia amen mila raisitsika iny vato nandrenana ny Petera mila raisitsika ny lalana andehanan'ny mpianatra amen andehanantsika halleluia ny mpianatra nandeha amin'ny finoana misy zavatra izy ireo tonga de mitejery vakio tsy nasan'ny apôstôly nomboka amin'ny Kortiana reny vakitsika fa jerentsika fa ahoana ny fitondran'ny mpianatra fitenin'ny Paolo fitenin'ny Petera fitenin'ny mpianatra ny tompo reo alleluia ankehitriny raha ianao mijoro miteny marina enjehina tapenana ny vava tsy hiteny alleluia tsy ireo manao franc-maçonnerie ihany tratrany hoe manao an'izay fa na tsika ihany koa dikan'izay tsika zany tsika malainy marina tsy te hahenony marina amen aiza le finoantsika aiza ny finoana mazanak'Andriamanitra mampanopin'Andriamanitra atsika tsy zay tsaratsara ihany no katoavintsika hoe zay metimety na ty mpanome vola na ty zay no atao hoe ataotsika mpiandraikitra ao amin'ny fiangonana tsy any amin'izao tontolo zao kory izy any amin'izao tontolo zao ohatra zany any amin'izao tontolo zao amin'izao tontolo zao tanitsika miditra miasa atsika de tsy maintsy kotikotin'le patron aloha amen tahaka an'izay na ohatra hoe mena plasy ambonimbony satria tsaratsara tarehy anao mendrimendrika sexy anao izay ihany koa zany entsika any amin'ny fiangonana tsia izay nahatonga an'i Jesosy nandravarava rehetra zay tafiditra tao amin'ny tempoly e zavatra taloha ihany everina io satria tao ry fariseo mpanao dalàna nanao zavatra maro tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra daholo ny tafiditra amin'ny fiangonana de izay ihany koa no miatra ankehitriny mahatonga an'Andriamanitra hoe hiatra amintsika fiangonana ny fahatezerany raha tsika tsy mibebaka halleluia de tohizako amin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy fa ianareo efa nanala baraka ny malahelo moa tsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo zay le izy mpanan-karena efa mampahory atsika mampahory ny mpanan-karena tsy manome asa izy raha tsy hoe manome voly ianao tsy manome toerana izy raha tsy iarahana ianao ohatra raisiko zany halleluia fatatsika nefa mampahory atsika ireo mpanan-karena nefa ireny nitadiava sitraka ao am-piangonana non nitadiavantsika sitraka de Andriamanitra ny ilayntsika sitraka fa tsy olombelona ka zay toko hoe le finoantsika zay tao ny teny Andriamanitra hoe le finoana io andiny voalohany miteny izy hoe rahalako aoka tsy asiana fizahan-tavanona ny finoanareo ny tompontsika le finoana tsisy fizahan-tavanona io finoanao io le finoana de le fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra ny finoana de le teny avy amin'ny toroteny ny fienonao ny toroteny zay nivakitsika teo ary le teny toroteny zay henonao de avy amin'ny teny Kristy ka io no ampiarinao io no raisinao tonga ao ny fidèle rehetra ondry entinao ao amen aza mijery hoe ty lehibe ty kely ty zao ty ambony ty zao ty ny plasiny ty olona manan-karena ty aza mijery an'izany tsika amen fa mpiaro ny finoana zay nananao hoy izy ianao Jesosy reto ondry nomenao apetrako aminao reto ianao no hanendry iza no hitarika iza no plasiny mpitambola iza no plasiny chorale iza no plasy hoe hitondra ny teninao na hoe anentana ato amin'ny fiangonana iza no mpamafa trano iza no mpahandro zany rehetrarehetra zany mila anontanianao Jesosy alleluia na Davida ary nandalo an'izany raha mamatsika ny tantaran'i Davida voafidy ny olona hoe
ho mpihira adoration amin'ny fiangonana. Halleluja. Voafidy. Amen. Ka hampiaratsika le finoana de mila mandeha amin'ny fahamarinana, zay no mampiatra ampiarinao finoana de ny fianonao ny ten'Andriamanitra io ampiarinao le teny amin'ny finoana. Nizaniza hakahalanao eo, nizaniza teny na izy inona ny placenao, na député izy na filoham-pirenena izy miditra amin'ny fiangonanao de aza mizaha tavan'olo ianao. Halleluja. Hajainao io fa filoham-pirenena hajaiko izy, député izy hajaiko, maire izy hajaiko. Amen. Satria maro rantsika malagasy na ny maire ny député miditra mandeha am-piangonana. Amen. Faoka ianao tsy ho matimatiny io satria izy place ambony ka hoe izy nomeko place ato amin'ny fiangonana. Izy nataoko trésorier, izy nataoko secrétaire, izy nataoko mpitambolo, izy ataoko an'izao. Mila manontany an Jesosy hoe sitrakao ve io hitambola, sitrakao ve ty Jesosy, entinao amin'ny Jesosy. De Jesosy no mifidy an'le olona. Amen. Jesosy no mifidy an'le olona. Amen. Fa tsy raha hitanao le olona ty ambonimbony de miazakazaka ianao ty atao tonga de am'izay izy tsy miala amin'ny fiangonantsika ato maro loatra zany, am'izay izy tsy miala ato de aleo ty tonga de tanatsika izy ho trésorier. Mety tena mety zay. Zay le fampianaran'olombelona, fomba ao Matthieu 5:10 izy milaza an'izay. Halleluja. Tsika tsy mandeha araka fampianaran'olombelona, hevitrin'olombelona, fa hevitra avy amin'Andriamanitra. Mety sitraka Andriamanitra izy trésorier, mety sitraka Andriamanitra izy ho mpitambolo. Ianao nefa nanendrany azy, nanendrany olona io. Mikorotana am'izay le fiangonana avy eo satria tsy avy amin'i Jesosy le izy. Halleluja. Fa ianareo izy efa nanala barakany malahelo, moa tsy ny mpanan-karena. Safady vetivety. Halleluja. Izy eto hoe moa tsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo, ary tsy izy va no mitarika anareo eo amin'ny fitsarana. Hatramin'ny mpanan-karena mpitsara hitatsika, vidina vola le fahamarinana. Ny olona tokony higadra manome vola de afaka. Kolikoly any amin'izao tontolo izao, sahala ny ampidiritsika koa zany any am-piangonana satria manome vola io olona io de metsika place. Mitovy amin'izay ihany ane. Mitovy. Amen. Aiza le finoatsika, ka na iza manoloana atsika raha tsika mandeha araka ny finoana, mandeha araka ny tenin'Andriamanitra io, tsy atahotra ny iza manoloana atsika, tsy ho menatra ny iza tsika, fa raha menatra olona atsika de ho menatra koa Andriamanitra, menatra koa Andriamanitra Jesosy eo anoloantsika, eo anoloan'ny ray rehefa mandalo fitsarana. Amen. Ka na hitanao izy na inona ny place misy azy non, mangataka ny sitrapon'ny tompo, na tsy hanana-njara ao am-piangonana izy fa zista miangona fotsiny. Amen. Zava-dehibe zay. Halleluja. Fa tsy voatery rehefa izy miditra ao mivavaka ao de hoe atao fa metsika place malakilaky sao de andeha any amin'ny fiangonana hafa. Tsika tsy mandeha mianaram-piangonana, tsy mandeha mianaram-piangonana tsika fa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Maro ny ohatran'izany ary mila ialatsika le izy satria fantatsika misy mpanompon'Andriamanitra ny mahalala an'izany, mahafantatra. Halleluja. Tsisy fizahan-tavan'olana eo amin'i Jesosy, tsy manaka antsika olombelona mizaha tavan'olona. Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara zay niantsoana anareo. Amen. Na ny mpanan-karena ary misy, ny mpanan-karenareo itoreo ty filazantsara nge, fa mehezany ianao sy tenenany ratsy ny anaran'i Jesosy zay vavahanao. Amen. Mazava le tenin'Andriamanitra. Ireo no miteny ratsy ny Andriamanitra ivavahantsika, nefa ireny no manahirana atsika, ireny no dokadokafantsika, ireny no metsika place. Halleluja. Tsy hoe za mankala mpanan-karena tsy zay ny tongavako, tsy zay.
fa ny andehanantsika araka ny finoana, andehanantsika araka ny finoana. Amen. Plasinao ohatra mpanompon'Andriamanitra amin'ny plasinao, tsy haiko hoe ina plasy misy anao nametrahan'ny tompo anao. Amen. Mijoroa amin'ny plasy nametrahan'ny tompo anao. Tano ny finoana izay nomeny Jesosy anao, tano ny finoana ho ampinga eo izy. Amen. Ampiaro aza menatra olona ianao, aza matahotra olona ianao, aza mitady sitraka amin'olona ianao. Sitraka amin'Andriamanitra no tadiavy dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Amen. Na hiala, marobe ny matahotra hoe ondry hiala. Angatsika mitondra an'io fa tsy Jesosy mitondra an'io. Jesosy mitondra an'io ondry io. Amen. Marobe sahirana. Jesosy. Tena problème amin'ny fiangonana amizao. Marobe ny hoe sahiran'ny ondry. Raha vao ohatra hita ny ondry ray nandeha amin'ny fiangonana ray ry na nandeha ry. Mianatra antsika zao azafady mianatra antsika zao sady mampiatra hoe ahoana ny fiarahana amin'ny Jesosy, ahoana ny miaraka amin'ny Jesosy. Alleluia. Hoanao za mihaino an'izao vidéo zao. Alleluia. Satria ny fanahy masina miteny araka izay tiany ho teneniny. Indraindray izy miome, indraindray izy feno fifaliana foana antsika miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Dia vao hitany vavy ray andeha any amin'ny fiangonana anankiray, resabe tsy vita izy maraindray jusk'arivany andro. Alleluia. Nga ianao no maty tao mihazo fijaliana namonjy an'ireo ondry ireo. Jesosy no mitarika ny ondry io. Izy no mahalala hitondra. Mety ho entiny aloha voalohany indrindra ianao. Fiasan'i Jesosy tsy fiasan'olombelona ry havana malala. Voalohany indrindra ianao mety ampienoina ianao olona io, mety olona izy mitory, mety ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny fiainana zao toa zao, mety ao anatin'ny lamaody zao toa zao io olona io. Fa misy ianao ampienoiny Jesosy an'io ianao voalohany. Tena hoe ampienoiny Jesosy ianao, ampanarahany an'io ianao. Fiasan'Andriamanitra daholo zany. Amen. Ka tsy tsika mihitsy hanerany ondry tsy maintsy atao anatin'ny tiatro ianao, tsy maintsy zao ianao. Non. Raha ohatra ka apetraka amin'ny Jesosy ianao, araho maso, araho. Rehefa miala izy entiny, tsy haiko hoe nankaiza, avelao anazy Jesosy, entiny Jesosy ihany matsara. Ohatra ka tsy antondra an' Jesosy azy mbola hiverina ihany izy. Amen. Io raha io tena zanany, tsy maintsy sotominy Jesosy ihany any amin'ny lalana tsy izy. Raha tena hitan'ny Jesosy mitady azy io, alainy Jesosy avy any io. Amen. Alainy Jesosy avy ao io. Amen. Satria anazy. Halleluia. Ka hoitsika hoe rehefa nandeha ary andeha ondry nandeha ary ohatra zao, raha vavy dia lasa ny vavaka ary, dia tsy mba mipetraka amin'ny toerana ohatra zao. Avelao anazy sy Jesosy zany. Amen. Ataovy ny asanao, mandeha izy tsara, tsy mandeha izy tsara. Amen. Satria matimaty le hamarona, izay ngele izy lasa mitady sitraka aminao la hoe maro fiangonana eo, maro. Rehefa tsisy olona amin'izay koa, ohatra maro olona tonga ao. Maro tonga ao dia efa ohatra hoe mandeha mihena le ondry. Ao fa tsisy olona tsony ao am-piangonana. Ao fa tsisy an'izao. Ao fa niala daholo olona. Vaza. Ry hava malala. Mila mitandrina antsika milela antsika isan'andro tenena foana zay zavatra zay hoe ny lela. Akombona. Alleluia. Ninina miseho. Avelao Jesosy tsara le olona fa tsy tsika. Amen. Na vitsy na maro. Alleluia. Avelao Jesosy ny asa. Amen. Fa tsisy olona hoe fa zao ao hoe an Jesosy efa tsy atsika. Alleluia. Ataovy ny asanao, ataovy amin'ny finoana. Ka na iza miala, niza tsy faly, niza miala satria ianao mitana ny fahamarinana sy mandeha amin'ny finoana. Satro-boninahitra anao ane zany, satro-boninahitrako zany. Ianao le mihazona ny fahamarinana hatramin'ny farany. Tananao hatramin'ny farany ny finoanao.
tananao an-trano farany tenin'Andriamanitra, nizaniza hiala niza. Jereo ty tantaran'ny zanak'Israely, firy fotsiny reo sy le taranaka teoriana niditra ny tany Kanana, anakiroa fotsiny, anakiroa. Kaleba sy Josua tsisy andeha rodorodo hiaraka zany. Tano ny finoanao, tano zay fanananao, ny endrika tenin'Andriamanitra, tano satroboninahitra ao, tano mba tsisy haka. Haleluia. Fa maro amizao efa miverin-dalana. Eo ihany izy efa miverin-dalana. Eo ihany efa tsy ao Jesosy. Amen. Efa miaroaro. Haleluia. Tsy ny hamaron'olona. Taloha mety hoe zany tsika. Ao tena 1000 membra. Ao 2000 membra. Ao tena mahafeno olona mitsy ho fiangonana. Nga izy ty any amizao tontolo zao. Haleluia. Mety 1000 membra io fiangonana io, 2000 membra mety 2-3 amin'io miakatra. Exemple raisiko zany ohatry mitsara. Na 3 amin'io miakatra. Hatonga Jesosy na miala ity ambony tany. Satria roa ny lalana andrasantsika hoe fiainana ny zavatra hoe hitrangana fahafatesana na fiavian'i Jesosy. Amen. Haleluia. Ny fiainana mandrakizay dirana amin'ny lanitra tena hoe tsy blague. Tsy blague. Haleluia. De tohizako le teo ten'Andriamanitra. Kanefa andiny favalo raha makatoa ilay didy ambony indrindra ianareo araka ny soratra masina hoe tiavana namanao tahaka ny tenanao dia manao tsara ianareo. Fa raha mizahatavan'olona kosa ianareo dia manotaka elohin'ny lalàna ho mpanota. Haleluia. Ny fitiavanamana. Zay maveriko foana efa vatantsika le fitiavanamana tsy voatery manome vola. Voafitaka atsika raha zay foana. Raha zay foana ny antsika hoe manome. Satana ho manome koa, ny devoly manome koa. Haleluia. Manome vola koa io. Ataon'izay mpanankarenao fa tandremany fotsiny ianao tsy hibebaka. Eo tena ambenany. De sady manankarena foana ianao, manana rehetrarehetra ianao. Haleluia. Manambola ianao. De io izy ianao hoe fitahina avy amin'Andriamanitra nefa ianao miaina mikolokolo, miaina milainga, miaina fizahantavan'olona, miaina tsy fankatiavana. De io izy ianao hoe avy amin' Jesosy le izy. Fandrika ny Satana. Ny fitiavana. Tena fitiavana madio. Ty voalaza ao amin'ny Korinthiana 1:7. Ao amin'ny koa izy miteny Jakoba koa izy miteny ndaso. Eto ihany tsika Jakoba toko fa Nama desatsika teo. Ao amin'ny koa izy miteny an'iny. Adiniko ande izy. Ya. Ao amin'le Korinthiana 1 zany io resaka Korinthiana 1:7. Io le tena fitiavana, riavana, io le tena fitiavana ao amin'io. Amen. Raha mandeha araka n'io tsika de miaina amin'ny fitiavana. Fitiavana tsy mety tsara velatry. Eo amizay zany rehefa tsy anananao, rehefa anananao reo de arahanao fanampiana, arahanao vola, hakatoavin'Andriamanitra. Satria ianao manarakaraka ny teniny, mandeha araka ny finoana. Fa ianao manome vola be, manome lamba, manome akanjo, manome sakafo, manome nefa avy ianao ambadika anao miteny ianona zao, ianona zao. Toa zava-poana le zavatra nataonao teo. Haleluia. Na koa hoe ataonao ino, ataonao manao fanampiana be anao nefa misy fizahantavan'olona satria fizahantavan'olona ko tena ny ten'Andriamanitra eto. Misy olona vahavahanao de fitiavana ve zay? Ohatra hoe tsy tianao indray satria izy tsy manome vola anao, tsy tianao le izy satria izy tsy de presaka aminao de de manao fanampiana ianao, de manao heso mandatsy ianao, manao heso resaka mitifitra ianao. De io izy ianao fitiavana satria nanome vola be ianao. Tsy fitiavanamana zany. Haleluia. Ny fitiavana takin' Jesosy de mitovy eo amin'ny masitsika ny olona rehetra, tsisy avakavahatsika. Haleluia.
na izy inona ny place misy azy na mpangalatra io olo io amen, na ohatra ondry tonga aminao na izy mpandainga na inona tiavinao izy fa pahalalanao ny marina, ny fitiavanao ny olo io dia pahalalanao ny marina. Zay le tena fitiavana nge, zay le fitiavana. Tsy hoe hitanao le fahadisoana, hitanao le zavatra ataony de takotakonanao foana, takotakonanao foana de izy tena olona hita hoe mahafy amin'ny fiangonana, tena tena hita mahafy vola izy de atao moramora vavy aza atao zany fa avelo aloha Jesosy ihany mitondra tsikelikely ao, Jesosy ihany manao. Hitantsika takotakonana le zavatra marina tsy tenenina amen. Na de hoe hita le zavatra atao, na de manome vola io olona io, na de inona ny ataony amin'ny fiangonanao, teneno aminy marina, ambarao azy ny marina. Alleluia, zay le fitiavana. Am'le vitikosokora mamaky ianao de zay hoe anaro izy le vitikosoko fa 70 ngame anaro izy ny praitan-drazana aminao teneno izy. Satria ny raha ny olona io anadinana antsika raha tsy mitenitsika. Ny raha ny anadinana antsika, na de hoe malala ny marina ianao nefa tsy miteny, adinina aminao zay. Aiza le zay hoe le finoanao, ianao mihaino toroteny io, za mihaino toroteny io, alleluia. Ampihariko ve le teniny voaraiko teo? Raisiko le teny de ampihariko, entiko le finoako, alleluia. Vakitsika koa ny lioka toko 7 milaza, raha tonga ny zanak'olona, moa ve hita finoana ety ambony tany? Raha tonga Jesosy, mbola hitany ve tsika mitana le finoantsika hatramin'ny farany? Alleluia. Mbola hitan'i Jesosy ve anao, mpanompon'Andriamanitra kristianina inena place misy anao, mbola mitana hatramin'ny farany le finoana? Mijoro amin'ny marina hatrany, mijoro miteny marina, mijoro miteny marina. Amen. Ny fijoroana amin'ny marina tsy mora. Jesosy nitoro ny fahamarina, jereo fotsiny lalan'i Jesosy. Tsy mora. Izay le mitazona ny finoana. Ho halan'olona ianareo izy Jesosy nohony amin'ny anarako. Halan'olona, automatika ianao halan'olona. Satria ny olona mitady sitraka hoe ity izy manome vola ato amin'ny fiangonana, mampidi-bola ato amin'ny fiangonana, de za ohatra mahita azy mijangajanga tonga aho miantso azy, ohatra miteny azy mangingina raha lahy na raha vavy, fantatro ianao fa mahavita be miasa ny tompo, fa misy zavatra tiako ambara aminao, mamela ianao am'izay ny teny ianao hitan'i Jesosy nampalala ny marina. Azao ianao fantatro fa tena mahavita asa be ianao, fa zao teny ianao le fijangajangana tsy akasitrahan'ny tompo. Mba hakasitrahan'ny tompo io asa ataonao io, mba hakasitrahan'i Jesosy io zavatra ataonao io, satria ianao manao asa be eo amin'ny tompo de zao ialao ny fijangajangana. Tsy fantatrao le olona manao asa be vola avy amin'ny fijangajangana entinao. De ho izy tsika hoe livony iny zany livony iny efa maloto raha teo. Hitantsika le fiasan'ny Satana. Alleluia. Amen. Partagetsika ny vidéo mba maro iaino, mba ho voakasika. Amen. Ianao mandray de mba hisy koa no kasihin'ny tompo ao anatin'izay. Zaranao le izy de misy fanahy koa ny kasihin'i Jesosy. Amen. Izay zany le fitiava-namana, riava malala. Izay le fitiava-namana. Za taloha tena netretrany inona marina fitiava-namana ty Jesosy. Ianao miteny hoe tiavina namanao tahaka ny tenanao. Sasany miezaka hoe miaprose olona, mitady olona, miaprose olona. Tena hoe tiako zany le tena hoe ty olona bakeo tiavy satria nampiatra an'ilay ten'Andriamanitra hoe tiavina namanao tahaka ny tenanao. Avy eo aho nampianarin'ny fanahy masina tsikelikely. Alleluia. Nampianarin'ny fanahy masina tsikelikely. Raha tianao Jesosy de mampianatra anao izy. Tsy ny fiazakazanao mandeha manao aty manao ary nefa ianao kosa tsy mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra de zava-poana iny. Fa ianao aloha voalohany indrindra, amen, amen, tiavinao le namanao tahaka ny tenanao. Tiako io namako io vovony tsy tahaka. De rehefa hitako izy mandeha manome, afaka manome azy aho, fa misy ny olona menao vola de lasa iny vola iny no tiavany anao. Alleluia. Tsy izay ny atsika riava malala. Fa mba le fanahy ny halala ny marina io olona io ho tafiditry ny lanitra,
ho tafiditra ny lanitra izao senao. Amen. Raha manaiky andeha araka ny finoana. Amen. Aza vinoana le finoanao mba hirehetra mandrakariva marandram-piavin'i Jesosy. Aza vinoana de toizako dia manao tsara ianareo fa raha mizatavan'olona kosa ianareo dia manota ka elon'ny lalàna ho mpanota. Fa na iza mitandrina ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha dia meloka mizy rehetra. Eo tiako tongava. Hitantsika le mpanan-karena. Inona nataon'le mpanan-karena? Le mpanan-karena nataoko daholo izy ireo didy rehetrarehetra reo. Fa ina izy Jesosy diso amin'ny zavatra ray loha anao izy de tsy nanampianao ny mantra nanomezanao ny amidio izy ny fanananao meo malahelo dia nanarakitra ny an-danitra ianao. Amen. Zay ny mpanan-karena teo. Ny anao ny inona koa zany ny atsika. Alleluia. Diso amin'inona zavatra ray loha atsika. Alleluia. De diso amin'ny rehetrarehetra. Izay tonga le fanaranan Jesosy tsy mora lalana tery. Fanaranan Jesosy lalana tery. Amen. Misy zavatra maro arahinao, misy zavatra maro tandremanao. Tsy hoe mandeha fotsiny amin'izao ianao fa mivavaka be, fa manao fanampiana, fa manao fanasoavana, fa tsara tsy ratsy. Nefa diny hoe inona ny mbola problemanao, inona zavatra mbola mahadiso ahy ohatra inona? Ohatra ny foko, ohatra le fizahan-tavan'olona teo, ohatra le kolokolo, ohatra tsy haiko lainga, tsika fitapitaka. Maro. Inona zany mbola mahadiso amin'izay tsika? Ray loha fotsiny. Amen. De diso amin'ny zavatra rehetra. Misy asa be mila ataontsika. Amen. De hitanao fotsiny ianao mandeha foana ianao de tafalatsaka anao lainga. Ohatra lainga iny zao ohatra iny mbola mila travayenao iny, mila iasanao angatana amin'ny tompo. Iny tsy vitanao, lasa ianao mandeha indray de tafiditra indray ianao amin'ny fiatsaram-belatsy. Mitombo, lasa indray ianao tafiditra amin'ny kolokolo ohatra le fialonana ohatra. Lasa mitombo le fahotana. Dobo amin'izay. Ka zay zany mila hoe mandinika tenatsika foana atsika zany. Mila mitravailler ny tenatsika ny ara-panahintsika. Amen. Halleluja. Tafiditra amin'izao hoe lainga za de zay angatako amin'ny Jesosy mafy. Jesosy afao amin'ity lainga ty. No Jesosy afao. De rehefa iny ianao fa Jesosy de mitandrina amin'izay manomboka eo mitandrina. Halleluja. Fa tsy mandeha fotsiny ianao. Fa ilay nanao hoe aza mijangajanga, nanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha tahiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany de mpandika ny lalàna ianao. Zay rena zavaditsika teo. Hoy izy ianao za fa mivavaka be, za fa manao fafolo-karena, zao manampy ny kamboty, zao manampy ny sahirana, nefa diso ianao amin'iny, amin'ny lainga. De diso daholo le zavatra ataontsika tsy. Nefa tsy afaka miditra ny lanitra atsika, tsy afaka mahita an'i Jesosy. Amen. Raha tsy mibebaka ka miala amin'izay zavatra zay. Tafiditra amin'ny fosafosa ianao, tafiditra amin'ny resadesaka ianao, tafiditra amin'ny fiatsaram-belatsy ianao maro. Tafiditra na fotsiny na fijoroana mitory filazantsara vitantsika zany ny fitoriana ny fandehanantsika manao évangélisation na iteny marina amin'olona vitantsika. Nefa fantatsika io olona io ohatra. Fantatsika io olona io. Amen. Nefa tsika tsy samy teny marina. Anizany heloka. Anao mahalala aloha voalohany indrindra. Amen. Miara mivavaka aminao nefa le olona. Tsy maintsy miteny anao any olona io. Ampalalanao izy tsy mety raha vavy amin'ny fofeny fitiavana. Enao le miteny fofeny fitiavana. Anao miteny amin'ny teny fahendrena satria tsika fa nangataka an'ilay teny fahendrena. Mangataka fahendrena avy amin'ny tompo anao miteny aminy. Alléluia. De anjarany miteny anao 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tsy mihaino izy. Vita ny anjaranao nanao ny anjaranao. Anjaran'i Jesosy sy ny sisa. Alléluia.
afaka ianao am'izay fotoana izay de ao koa anao mitandrina avy eo mitandrina ianao fa tsy hoe satria zao abibebaka azy raha tsy anao mihitsy anovany olo fa ny fanahy masina fa vitanao ny anjaranao mialafa mipitsika koa iny raha iny mifindra aminao. Alleluia, mifindra aminao io, amen. Ohatra resaka ohatra fotsiny za tsy fosafosa iaraka aminy fa juste hoe manaraka aminy fotsiny miresaka raha fotsiny mihaino fotsiny. Ianao mihaino fa mandoto ny sofinao. Fa mandoto ny sofinao ianao mihaino azy. Ianao andeha avy nivavaka be ohatra ianao teto avy namaky ten'Andriamanitra de lasa anao miaraka amin'ny olona mpifosafosa. De zavatra niazonao teo rava tsisy tavela ao anatinao. Iny angalarin'ny Satana, esoriny amin'le resadresaka mandoto anao. Amen. De ho izy ianao hoe avy niresaka amin'ny olona, ianao nefa tsy niteny an'le olona akory nefa. Halleluja. Ampianao ndray mandeha, ianao nivavaka nefa ampianao ndray mandeha le izy. Halleluja. Teneno izy, une fois, deux fois, trois fois tsy mety izy misitaka ianao. Tsy miady aminy ianao, tsy miady. Fa misitaka rovanao ny fanahinao. Satria zay tanjony devoly andoto le zavatra voarainao teo. Amen. Jereo ne za maka exemple ny fiainam-pianatra foana. Misy anankiray niaraka nipetraka tamin'ny Gentilisa nyteneniny mafy. Tsika atao hitory ampalala izy ireo hamonjy ny fanahy no amin'i Jesosy fa tsika indray manaraka azy. Alleluia. Amen. Sa ve tsika midoro an'izany? Sa ve tsika miteny? Jesosy fasy ny mpanoradalàna, fasy ao mpanoradalàna zany nanam-plasiny ao. Eritrereto fotsiny tsika zao ohatra hoe manoloana ny ohatra hoe hoariko fotsiny papa desa papa firy eo. Ohatra manoloana an'io anao hiteny, tahaka an'izay Jesosy manoloana an'io ny teny. Tahaka an'izany mpianatra manoloana andreo ny teny. Manoloana ny ohatra hoe reo mpanompon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra manko fariseo mpanoradalàna. Fa zany hoe mpiatsara velatsy ny tonon' Jesosy. Inona nataon' Jesosy niteneny marina ry mpiatsara velatsy. Natahotra ve Jesosy? Natahotra. Tsy hoe fakalany Jesosy niteneny fa fitiavany mba hibebahany. Fitiavany mba hibebahany. Alleluia. Nitsangana manoloana fa inona nazon' Jesosy torabato. Inona nazon' Stefana torabato. Inona nazon' mpianatra. Fa kehitriny hoy isika hoe moramora amintsika takotakonantsika ihany le zavatra hita, zavatra tsy marina takotakona de hoy isika vita an'izay le izy. Enao aloha din Jesosy amin'io zavatra io, enao niarany rahan'le olona io satria tsy miteny. Rahan'le olona very any amin'ny elo angely olona tsy tenenitsika. Amen. Halleluja. Teneno izy teneno, rehefa tsy mety izy, vita ny anjaranao, nanao ianao. Amen. De avelo am'izay fanahy masina hiasa. 12 okay anareo hiteny sy anao araka izay mamendrika anareo izay olona ho tsarainy lalàny fahafahana. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo, ary ny famindram-po kosa de faly fa tsy mba matahotra ny fitsarana zay. Teneno zay hitanao mamendrika zay mety aminao, teneno amin'le olona mba ho afaka le olona. Ianao le mitenen'le olona mba ho afaka izy. Tsy hoe fakalanao azy. Raha le olona mijery la ranofo zany raha ianao miteny de hoe fakalana. Azontsika. Zay le aranofo, zay le masony aranofo zay. Fa raha ara-panahy jerenao zay zavatra zay no miteny fitiavanao azy. Halleluja. Misy raha vavy zay zao teneniko. Fa ela nitranga le izy. Tandremo fijejoana satria izy io hita foana hita foana. Izyamijejo maka sary. Izy le manao fitafy mendrika izy. Fa le fijejoana mbola ao. Misy ianao na mitafy mendrika ary ianao man-kristianao fa mbola ao le fijejoana tsy manana fanetretena. Amen. Hita io, hita. Na feninao tao ina hita. Alleluja. Diso ianao mila miala amin'io fa mbola tsy mety. Ina tokoa après aty. Après aty izy tombe fijangajangana. Alleluja.
Zay mila miteny ianao, mila mananatra ianao. Any olona miteny mba halalan'ny marina. Izay le hoe manao évangélisation anao, mitory ny filazantsara ianao amin'izao fotoana, miteny zavatra tsy marina sy tsy mety. Zay ny antsoin'i Jesosy atsika ne. Tsy mijanona nefa nandray an Jesosy de vita. Halleluja. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay tsy mamindra fo. Ary ny famindram-po kosa de faly fa tsy matahotra ny fitsarana. Tsy mila matahotra fitsarana ianao. Tsy mila matahotra. Jesosy tsy natahotra ny fitsarana, nandalo fitsarana izy ireo ny mpianatra, nandalo fitsarana reo. Amen. Noho ny fahamarinana. Tsy mora le fahamarinana ry havana. Tsy mora. Maro ny vidin'ny fahamarinana, vidina. Fa aza vidy le marina, voalazanao moabolana zany. Aza vidy le marina. Aza vidy aza omena olona le fahamarinanao tano. Mba raha tonga Jesosy amin'izay fotoana amin'izay ahita le finoanao mbola ao. Amen. Ny famindram-po anjaran'izay mamindra fo. Amen. Mpamindra fo moa tsy iza fa Jesosy. Tsika ihany koa mila mamindra fo amin'ny olona. Amen. Mamindra fo tsika miteny sisa zay rehetra zay de anisan'ny famindram-po. Famindram-po tsika miteny ande olona hoe aza tao noho ny fiantrantsika azy. Hoe fatatsika fa tsy mety havery azy. Zay tokony fatatsika kristiana hoe ny fiainana maha kristiana de le hoe ho very any amin'ny helo zay. Le helo tsy zakatsika ary tsy natao atsika. Ary tsy natao ho an'olombelona fa ho an'ny Satana. Satana no nazerana akany. De rehefa tezitra Satana de mitady ny olona izy hiaraka aminy andehana. De tohizako amin'ny faraparany eto amin'izay. Inona moa no soa azo raha misy simba koa ty baiboloko ty de tsy hitako. Eto izy milaza amin'ny 440 milaza izy hoe ny finoana raha misy ny anabavy tsy manan-kita. Misy simba raha ty de tsy hitako azafady indrindra. Ajereko amin'ny telefôny natra. Le hoe finoana tsy arahinasa. Eto amin'izay tsika hiditra amin'le finoana amin'ny faraparany eto hoe ny finoana tsy arahinao asa. Manana finoana ianao. Finoana tsy voatery hoe marary de sitrana zay ihany. Tsy zay. Ny finoana de le fanarahanao an Jesosy isanandro. Mila arahinao io. Izay le hoe vehivavy ny finoana ianao, lehilahy ny finoana ianao. Amen. Ny fampiaranao an'io tenin'Andriamanitra io ampiaranao. Mba tsy ho maty le finoanao anatinao satria raha ohatra ka fatatsika ihany le olona ohatra hoe olona mijangajanga manao soa fiangonana izy de fatatsika ny zavatra ataony de tsy miteny tsika hoe avelao fa Jesosy no anamboatra azy. Marina Jesosy no manova azy fa tsika mila miteny. Raha ny mpianatra araisiko ohatra fotsiny zao mpianatra tonga tetỳ amin'ny asan'ny tompo. Nijery fotsiny amin'izao ve izy raha nisy zavatra hitany tsy mety, miteny izy. De Jesosy amin'izay mikasika an'ilay olona. Amen. Fa ankehitriny tsy samy teny marina ny fiangonana. Non, tsy samy teny marina. Tsy samy teny marina. 14:3. Ya. De tao farany inona moa no soa azo raha laiko raha misy milaza fa manampinoana izy nefa tsy mananasa. Hitanao le olona fantatrinao, ianao manampinoana. Hitanao le olona ao anatin'ny adalana be, raha ohatra ka manandrifa ianao zany, hitanao ka Jesosy mitondranao amin'ny olona io. Misy le olona ataon Jesosy manaraka atsika, misy le olona ataon Jesosy manatona atsika. Dikan'izay tsika hiteny an'le olona. Misy ampihaony Jesosy amin'ny olona io tsika. Amen. De misy tsika tsy samy teny, hitatsika le marina, hitatsika zavatra tsy mety de tsika sa. Fahotana nge zany tsika no hiaran'le fahatezeran'ny tompo. Fa matoy nataon Jesosy manandrifa ianao de ianao hiteny aminy. Na mety ondrinao izy na mety namanao izy.
tsy tonga ho azy io loperan Jesosy amintsika maha kristiana atsika fa dikan'izay tsika hiresaka aminy. Amen. De raha manana finoana ianao ao anatinao le finoana satria ianao mihaino tenin'Andriamanitra isan'andro, satria ianao miaina amin'io tenin'Andriamanitra jereny Jesosy amin'izay. Zahainy Jesosy toetra. Moa ve ianao mihaino an'io teniko io? Mampihatra. Satria nitoroteny avy amin'ny tenin'i Kristy, tenin'i Jesosy henonao io. Heninao ny tenin'i Jesosy amin'izao fotoana izao ohatra heninao io teny. Misy olona miaraka aminao. Say ve ianao miteny an'io rahavavy io amin'ny fo fitiavanao fanetretena sy ny sisa itenenanao aminy. Halleluja. Izay le hoe finoana rainasa. Jereny Jesosy mana finoana marina ve ianao, lasa amin'izay ianao manantona ny olona miteny. Izay le finoana arahinao asa. Fa raha tsy miteny ianao de maty le finoana, maty. Izay le kristiana hoe kristiana ianao lasa hoe kristiana ina moa le tenendreo religion. Ny finoana va mahavonjy azy. Ny 10 raha misy rahalahy anabavy tsy manakitavy sady tsy manakoanina isan'andro. Ka misy aminareo manao aminy hoe mandehana amin'ny fiadanana mamindroa mivokisa kanefa tsy omenareo azy tsinona. Izay tandrifo ho an'ny tenany, inona moa ny soa azony amin'izany? Zay le nazavaiko tao. Amen. Misy olona hitanao tsy manana izy, tsy manakitavy, tsy manakoanina. De izy ianao mandehana, nefa ianao manana. Mandehana ianao fa ho voky, mandehana. Tsia, menao le olona de izy ianao mandehana. Menao le olona de avy amin'izay izy mpandehananao sady menao tsodrano. Izay tandrify azo izy. Zay tandrify ny tenany noho izy. Inona moa izy ny soa azo amin'izany? Ny soa azo amin'izany, moa soa azo amin'izany. Ary mba toy izany koa ny finoana raha tsy misy asa de maty mihitsy. Maty mihitsy raha vao tsisy asa ny finoantsika. Ampiasao le finoantsika ry hava malala. Anao zay mihaino zao video niza ianao mihaino video zao. Ampiasao le finoanao. Ampiasao. Tsy hanenenanao zany. Tsy hanenenanao. Izay le hoe misy raha vavy ao tsy manana. Omenao mitaraina amin'ny raha manana ianao. Efa nazavaiko teto foana angamba le hoe nisy raha le vehivavy tsy nanana izy nangataka amin'ny tompo tôbila. De na inona izy manana izy nefa tsy nanome. De ny manaraka ihany koa zay resaka exemple ny raisinetony amin'ny hoe manome. Fa tsika koa no omentsika ny olona anankiray raha fantatsika izy manao zavatra tsy mety tenenina. Exemple raisiny zany ty resaka hoe sakafo sy fitafy. Fa anisan'izany ihany koa le tsy fitenenantsika le olona. Takonantsika le fahotana, takonantsika. Na tsika tsy miaina amin'ny fahotana fa le tsika miaraka ao ihany nefa fantatsika le izy de anisany koa tsika anisany manota ihany koa. Na de tsy manao ianao fa ao ihany ianao fa tsy miteny de fa anisany manota ianao. Halleluja. Satria tsy milaza ny marina. De sahalan'ny hoe mitsikombakomba miaraka aminy ianao. 10 fa ngamba isy ianao hoe ianao manam-pinoana ary izao manana asa. Asa io amiko tsy amin'ny asa ny finoana. Ianao ary izao kosa haneo aminao ny finoako amin'ny asako. Asa io amiko tsy amin'ny asa ny finoanao. Sahala miteny zany izy hoe ao ary hijeritsika hoe ianao eo de zaho eto. De ampitahaina hoe ianao zay tsy mandeha amin'ny finoana eo mipetraka eo. Fantatrao le marina fa mipetraka ianao tsy mampiasa. Fa ny anankiray zay mahafantatra ny marina de mampiasa le finoana. Ary izao kosa ny eo aminao ny finoako amin'ny asako, ny finoako amin'ny asako. Mila miasa tsika. Mila miasa tsika. Amen. Ianao manao fa iray ihany no Andriamanitra. Ko tsara izany ataonao izany. Ny demonia koa mba mino izany ka de mangovitra. Alleluja. Tsika miteny hoe ray ihany ny Andriamanitra. Oh, ray ihany Jesosy, ray ihany Jesosy. Be manao an'izany. Maro. Oh, Jesosy ray ihany. Na boudiste le olona Jesosy ray ihany.
katolika le olona Jesosy iray ihany, tsy mitovy le Jesosy ivavahantsika amin'izany. Alleluia. Tsy mitovy. Alleluia. Satria ny Andriamanitra anao tsy ny Andriamanitra ny katolika tsy mino hoe Jesosy zanak'Andriamanitra. De ahoana itenenako hoe iray ihany Jesosy? Katolika mandohalika amin'ny sarivonga, ahoana itenenako hoe iray ihany Jesosy? No. Tsy miray Andriamanitra amin'izany tsika. Alleluia. Ny Andriamanitra tsika Andriamanitra marina, Andriamanitra velona, Andriamanitra Jesosy Andriamanitra. Nefa izy ireo tsy mino an'izany. De hoy izy ianao iray ihany Jesosy. Aiza le finoantsika? Ampiasao le finoana. Koa tsara izany ataonao izany, ny demonia koa mba mino izany ka de mangovotra. Alleluia. Zay le lazaiko teo. Ny demonia mino fantany fa Jesosy, fantany Jesosy Andriamanitra. Mangovotra izy, mino izy fa Jesosy Andriamanitra. De jambainy amin'izay le olona, jambainy ny fiangonana, jambainy ny musulman, ny katolika, tsy haiko tsony inona ny fivavahana, tsy mino an Jesosy ho Andriamanitra fa mpaminany. Jambainy. Alleluia. De volo mino an Jesosy. Mino izy. Fa sakanan'ny olona tsy handeha amin'ny finoana. Sakanan'ny olona tsy handeha amin'ny finoana. Sakanan'ny devoly. Ataony fotsiny le olona hoe mino. Fa tsy mahatsapa ny valerany Jesosy. Tsy mahatsapa ny hatsarany Jesosy. Ataony le olona tsy hatsapa an'izany. Amen. Manontany inona ianao katolika? Manontany ianao katolika na musulman? Andriamanitra, Jesosy, fa moa ve izy hitanao mandeha amin'ny finoana? Hitanao ve izy tena hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra? Be dia be ny olona miteny Jesosy fa tsy ny olona rehetra no mino tena hoe mandeha amin'ny finoana, mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Alleluia. Tsy valera amin'olo mitsy tsy asian'olo dikany intsony hoe Andriamanitra Jesosy. Alleluia. Fa ianao amin'izao fotoana izao nampianao Jesosy amin'izao vidéo izao ianao. Alleluia. Raiso amin'ny finoana manomboka izao Jesosy, atao fiainana. Manomboka izao Jesosy atao valera amin'ny fiainanao. Rehefa ataontsika prioritaire, important Jesosy amin'ny fiainantsika. Amen. Na ny fiainanao hitanao hoe feno fifaliana ianao, marary ianao, mivavaka sitrana ianao, mivavaka ny hafa ianao sitrana. Alleluia. Mampahery ny hafa ianao mahazo hery. Vavaka ny hafa ianao mahazo hery le olona. Alleluia. Vavaka ny hafa ianao mitory amin'ny hafa ianao voakasika le olona. Satria Jesosy no ataonao voalohany. Amen. Mampiasa mandeha araka ny finoana ianao. Mampiasa le finoana. Amen. Ny olona tsy manome valera an'izany hoe maro ny olona tsy mino hoe Jesosy manasitrana. Ny inoan'olona dokotera ny ataon'olona hoe tena hoe ambony fanasitranana. Ka maro ny maimay marina. Jesosy nanome fahalalana andreo ane. Nomeny Jesosy fahalalana ny dokotera. Nomeny Jesosy fahaizana. Hay andidy, hay andrasa, hay anasitrana. Ameny karaza fanafody. Amen. Alleluia. Amen, amen. Fa tsy ankinantsika hoe de ino no antoko ny fiainantsika. Tsy antoko ny fiainantsika mitsy rehefa io na marary toy ianao ka hoe ho faty. Tsy solution. Na andeha amin'ny dokotera izy anao rehefa hoe ho faty de faty. Amin'izay tompo-teny farany amin'izay Jesosy. Halleluia. Izay ny midika fa tsisy ambony rehetrarehetra fa tsy Jesosy rery. Amen. Nenao mivavaka amin'ny olona ohatr' izao, mivavaka marary ohatr' izao, anao sitrana le marary, zay manambara manasitrana Jesosy, manasitrana. Alleluia. Taloha zao tena maty ny fanafody. Taloha zao fanafody foana. Marary andoha peut-être marary ana. Ny alohako de maux de tête comme ça. Esprit de serpent, fanahy bibilava. Fanahy bibilava, venin ny bibilava zany de mihinana fanafody foana, venin fanafody. Nefa nandrain'i Jesosy aho. Misy fotoana marary kely ny lohako, olombelona marary. Ny rahan'i Jesosy ampiariko. Raha mbola hoe aretiretiny eny foana. Non. Jesosy manasitrana. Amen. Manasitrana. Tsy hinanako fanafody zany. Alleluia.
fa rehefa hoe zay moa hoe arety grave automatique ianao mila dokotera. Amen. Fa raha aretiny eny fotsiny dia antsoin'i Jesosy ianao, manasitrana antsika izy. Amen. Tsy andevoziny io fanafody ianao fanafody io, tsy fantatsika ny avaiza na avia izy. Amen. Raha tena zanak'Andriamanitra anao, amin'ny finoana ivavahanao Jesosy sitranao, fa ny anao masina nasitrana. Amen. Alléluia. Dia tao mahazo hery ao rehefa avy eo. Alléluia. Amen. Misy fotoana nivavaka ny olona anankiray, tsy hoe mirehare moa zany, fa nieritreretena misy antony mahatonga tompo niteny, nivavaka ho an'ilay rahavavy aho, nandeha raha foana izy, tsy mijanona le rano. Dia rehefa nivavaka ho anazy aho dia nijanona. Fa ny bibilava anie zany, fa ny bibilava esprit de serpent. Amen. Dia nisy zavatra nihetsika anaty kibony ao. Fa nivavaka azy aho dia nanomboka teo nandeha normal ny règle. Alléluia, voninahitra ho an'i Jesosy. Izay hoe rehefa tsika mandeha amin'ny finoana ao anatintsika Jesosy, zay rehetra ataontsika dia araka an'io tenin'io. Amen. Zay nitaony fitsahiam-paminany, tsy ny olona rehetra ho izy. Tsika mampalala ny olona rehetra ny Jesosy, mampalala ny Jesosy tsika ho avy, mampalala ny Jesosy tsika hibebaka ny olona hiala amin'ny ratsy, fa tsy ny olona rehetra mandray an'io. Fa ianao zay nandray an'i Jesosy, ianao zay nandray an'i Jesosy toy sy mpamonjy amin'ny fiainanao, raiso amin'ny finoana Jesosy, raiso, ampiaro le finoana, atao fiainana izy. Amen. Ho hitanao ny voninahitra. Tsara Jesosy rahavavy ry anadao amin'ny tompo. Alléluia. Ho an'izay matoky sy matahotra azy. Amen. 20, moa tsy fantatrao va ry olom-poana fa tsy vanona ny finoana tsisy asa. Tsy nohamarina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny naterany any Isaka zanany teo ambonin'ny alitara. Izay nilazaiko antsika, tsika io mandalo fizahan-toetra. Nizahana toetra Abrahama tamin'ny Isaka zanany, nefa zanak'alahy tokana. Hitanao fa niara-niasa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia nitanterana tamin'ny asa. Miara-miasa amin'ny finoana io asa ataontsika io. Io asan'Andriamanitra io raha tsy ataonao amin'ny finoana. Tsisy raha manjary, tsisy zavatra manjary. Amen. Mino anao, manao asa ny tompo anao, mino fa Jesosy hiasa, dia miasa tokoa Jesosy. Amen. Mino, raisinao amin'ny finoana, ataonao. Amen. Misy fotoana tenenan'ny tompo hoe ianao ny afaka misy etaeta ato anaty hivavaka amin'ny YouTube, anao mivavaka an'liny. Nanao de mikorotana izy, mikorotana. Jesosy, ianao miteny hoe, satria nisy tamin'izay nisy olona manao vavaka zany izy, dia fanahy masina amin'izay miteny anahy, natoko an'izay neniko miteny afaka manao tahaka an'io koa nenao, afaka mivavaka. Dia Jesosy raha sitraponao dia tanteraka. Amen. Dia teny aho dia nanao première, fa zao no ataoko antsika hoe voalohany tsika manao ny asan'ny tompo tsy mora. Ny devoly miataka fa ianao rehefa raisinao amin'ny finoana izy ataoko ty satria Jesosy maneraka ninino taonao. Amen. Miasa Jesosy, miasa. Alléluia. Marina fa indraindray ianao ohatra hoe maha-olombelona anao reraka ianao, fa lasa indray ianao miarina indray manao indray mandeha lasa koa ianao. Alléluia. Tohizanao foana ny asa satria io no nadinana antsika. Amen. Dia saorana Jesosy tanteraka izy ankehitriny. Amen. Misy antony zavatra rehetra. Rehefa rahanao amin'ny finoana io, dia le asa nge, le finoana nge, maty io raha vao tsy rahantsika asa, maty. Amen. Dia izy hoe fa tsy vanona finoana tsy misy asa, tsy nao marina tamin'ny asa va Abrahama razantsika? Dia ahoana ny zahana toetra ny Abrahama? Hoe ndana vonoa Isaka atao fanatitra. Mafy anie zany, mafy. Fa nanam-pinoana Abrahama, nanam-pinoana. Alléluia. Lasa izy nandeha. Ohatra misy marary ao alohanao, vavaho io. Ohatra olona io
ohatra hoe maratongotra tsy afaka mandeha ohatra. Fanahy masina mety miteny anao endana mivavaka ao anazy, misy etaetana anatinao hivavaka ao azy, de tsahy ianao amenatra raha tsy sitrany ty olona ty ohatra zay le tsisy finoana satria maty le finoana ao anatinao. Amen. Fa mila mandeha amin'ny finoana ianao, Jesosy amin'ny finoana no hivavahako an'ity olona ty amin'ny finoana. Amen. De anao ny hiasa. Dia anjaran'i Jesosy miasa amin'izay fotoana izao. Amen. Alléluia. De tahaka an'izay ihany koa nanazo an'i Abrahama andeha hanao fanatitra ny zanany, nizahaina toetra ny finoany Abrahama teto, nozahaina toetra hoe tena manam-pinoana marina ve izy an' Jesosy voalohany indrindra antsika rehetrarehetra. Finoana an' Jesosy jereny voalohany, tia an' Jesosy marina ve zasy ianao mihoatra noho ny zanakao, satria zanaky nateraky nio jeren'Andriamanitra hoe sao de atakalony aho io zanany io. Jesosy mizaha toetra ny finoantsika, ny fitiavantsika azy. Amen. Zahainy toetra anao amin'ny asa anankiray, jereny anao amin'io asa io, omeny anao hiasa io, variana anao satria hoe mampidi-bola be io asa io, mandeha tsara le asa, variana anao ohatra lany ny fotoananao. Amen. De jereny Jesosy ianao, esoriny tao ianao hoe mila miala amin'io asa io ianao fa tsy mety aminao nefa le asa mampidi-bola be ho anao. Jereny Jesosy ny finoanao amin'izay fotoana izay. Alléluia. Misy be deabe le momba le finoana eto. Amen. Raha manaraka tsara atsika de mahazo an'ilay izy. Amen. De amin'izay fotoana zay jereny tompo, de jereny anao tsy miala eo ianao, tsy miala eo ianao fa tena une fois mila miala amin'io satria ohatra hoe tsy manana fotoana ianao hivavahana premièrement, no avy ao koa anao ohatra hoe misy sotasota foana ohatra amin'io asanao io, mahatafalatsaka anao fahotana foana ohatra. Amen. De Jesosy ohatra miteny anao miala tao ianao, tsisy fiadanana zany ianao dikan'izay tsy ao Jesosy. De tsy foinao le asa satria misy vola, dikan'izay maty ny finoanao ao. Fa na ianao manana finoana, miala ianao dia ianao Jesosy, mino fa miasa tsaratsara koa ianao, na zay sahaza de omenao ahy. Izay le olona manam-pinoana. Nandeha Abrahama, nalefa ny zanany vononja ny lasa, ok, nanaiky, nandeha amin'ny finoana. Fa rehefa hitan'i Jesosy le finoana tao anatiny hoe tena tia azy marina fa na ny zanany aza nafoiny, tahaka an'Andriamanitra nafoina ny zanany aza fitiavana. Hitan'i Jesosy le fitiavany Abrahama, tahaka ny fitiavany antsika na nolorany ny zanan'ilay tokana. De avy eo izy niteneny Abrahama hoe ajanono izy fa io misy ondry ataonao fanatitra. Hitantsika amin'izany le fitiavan'i Jesosy. Jerena aloha le finoanao io, jerena, tsy maintsy jerena io, tsy maintsy jerena. Atraiza. Sao de mbola misy olona ao tiantsika mihoatra an'Andriamanitra, sao de mbola misy olona ataontsika hitadiavantsika sitraka mihoatra an'Andriamanitra. Alléluia. Hitanao fa niarina asa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahana tamin'ny asa, ary tanteraka ny soratra masina manao hoe ary Abrahama nino an'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany, ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Halleluia. Izay vao azo lazaina sakaizan'i Jesosy tsika. Izay vao hoe sakaizany ianao zasy ianao. Satria tia an'Andriamanitra Abrahama. Nandeha amin'ny fahamarinana Abrahama. Niteny azy Andriamanitra miala miankonanao, nandeha Abrahama. Atolorany zanakao tao fanatitra, nandeha Abrahama. Amen. Vitantsika ve zany? Resaka asa fotsiny tsika ohatra fa menimena ohatra hoe aiza indray Jesosy ahitako asa, za tsy hiasa, za hipetra fotsiny, ahoana ny ataoko, ina zao. Fa rehefa anao mandeha amin'ny finoana, Jesosy miditra tsehatra. Halleluia. Jesosy miditra, zay ny tokony ho fantatsika. Izay ny tokony hoe Jesosy foana aloha dia avy eo izy miditra tsehatra. Fa raha vao tsika mandeha aloha, amen. Abrahama ny afaka nanao zao, za tsy hanatra an'io zanako io. Ahoana zanako no menao dia avy eo koa vonona. Non, tsy manaiky an'izany eo. Mety afaka anao zay Abrahama. Fa nandeha izy. Amen. Nanetry tena lasa. Nisy fanetretena, nisy fitiavan'Andriamanitra tao, nandeha amin'ny fahamarinana tao, nandeha amin'ny finoana tao. Hitantsika miara-miasa aby ireo rehetrarehetra tao. Halleluia. Kaoka antsika zany andeha araka ny
finoana fa ahitatsika ny voninahitran'Andriamanitra rehefa tsika mandeha amin'ny finoana. Voatahintsika amen. Tsy olona mihitsy no tadiavantsika sitraka mihoatra an'Andriamanitra. Avelao Jesosy asa. Amen. Ny finoana voalohany indrindra na nijerentsika teo dia le fizahan-tavan'olona. Raha ianao olona manana finoana, aza manana an'izay toetra fizahan-tavan'olona zay. Satria maro no latsaka ao anatin'izay. Hoe satria olona io tsaratsara, satria olona io manambola, dia tiatiako izy nefa fatatsika fa tsy mandeha amin'ny fahamarina, nefa fatatsika ny zavatra ataony tsy mety. Dia mila manam-pinoana ianao miteny aminy. Ny faharoa, halleluja, na koa ohatra hoe misy ankohonanao ankohonanao io na ratsy, misy ohatra zany mihitsy ratsiratsy avy any ambanivohitra le fianakaviana dia tsy tiany dia ataony amin'ny olona tsy fianakaviako menatra izy. Misy menatra mitenin'ny papany, mitenin'ny mamany, tsy avy amin'ny Jesosy zany olona zany. Halleluja. Mila mijoro amin'ny marina ianao. Na io olona io mahantra, na io olona io fianakavianao io mila teneninao. Amen. Manana an Jesosy ianao tsisy fizahana tavan'izaniza tsony. Tsisy hoe tiako ty alako. Halleluja. Ny faharoa, ny fitiavanao ny namanao dia ny fitenenanao ny namanao, fanambaranao ny namanao ny marina. Mila teneninao. Raha manam-pinoana dia samy miteny marina amin'ny namanao. Ny zavatra tsy mety izay ataony amin'ny fahendrena sy fitiavana. Ny fahatelo, izay nijerentsika teo dia le finoanao manoloana ny zavatra hitantsika ohatra hoe manahaka ny Abrahama teo, ohatra ny asa, ohatra ny vola. Amen. Na misy ary ianao tsy manam-bola, rehefa anao Jesosy fantatro ianao fa mampisy ny tsy misy, ampiasiany Jesosy io. Halleluja. Amen. Mahay zava-mahagaga Andriamanitra. Ampiasao ny finoantsika fa ny finoantsika, ny ahavovonjy antsika dia izay. Tsy hoe ianao mipetraka dia hoe ho vovonjy ianao, tsia. Ianao miasa no ahavovonjy ianao. Halleluja. Dia amin'izay fotoana izay ianao sakaizan'Andriamanitra, sakaizan'i Jesosy ianao satria sahy mijoro amin'ny marina. Na manoloana n'iza na iza ianao dia sahy mijoro amin'ny marina. Na manoloana amin'ny président, na manoloana n'iza ianao sahy amin'ny finoana. Halleluja. Izay ny ten'Andriamanitra anjarantsika androany. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Ho azy hatramin'ny taolo indrindra ho mandrakizay satria dia saritra ty fonako ty. Dia mirary antsika rehetra samy tahin'ny tompo. Dia raha hariva indray ny fotoanantsika amin'ny 12:00 mbola tsy tonga Jesosy. Dia tahin'ny tompo daholo mirary antsika rehetra. Amen.